Nanomboka ny talatalasata kosa dia napetraka eo anivon'ny masivon'ny Inde eto Antananarivo ny fepetra vaovao mahakasika ny fangatahana visa ho any amin'izany firenena izany. Izany natao dia mba hanatsarana ny tontolon'ny fifandraisana ao anatin'ny firenena rotonda. Tsy antaratasy intsony fa amin'ny alalan'ny tranokala no hanaovana ny fangatahana visa ho an'ny Inde. Raha ny fantatra dia tsy maintsy manao ny fangatahana ao amin'ny tranokala http://indiavisaonline.gov.in/visa ary mameno ny pejy hatramin'ny farany. Ary ny famerenana ny pasiporo misy ny visa dia ny ampison'ny andro nametrahana ny dossier ao amin'ny ambasady. Raha ny fanazavana dia izany no atao dia entina namafisana ny fanaramaso ny fidiran'ny vahiny any amin'ity firenena ity. It cannot be forced because the data will be transferred to the main server in real time. So there will not be any forgery of visa. So this is another security advantage. Anisany tombontsoa azo amin'ity koa zany dia hoe ny resaka security an'le visa, zany hoe tsy azo anaovana osika le visa satria ny données rehetrarehetra mikasika an'le olona izay miainga eto Madagasikara dia avy hatrany dia hitany amin'ny serveur any Inde amin'ny alalan'izay le teknôlôjia izay ampiarina mikasika ny fameloana fangatahana visa andeha ho any Inde izany. Dikan'izany mba hisorohana an'le osika ihany koa zany ny antony ampiarana an'ity teknôlôjia vaovao mikasika ny fanomezana visa ho an'ny olona ho any Inde ity. Firenena tsirairay ozy izy dia afaka mety misy an'izay hoe manao faux visa zay avokoa ka tsy maintsy arovana zany voalohany indrindra aloha hoe arovana ny firenena indiana, arovana ny olona ao anatiny ka ny fidiran'le olona ao anatiny zay zany tsy maintsy arahamaso tsara mba hiarovana an'izay firenena izay. Ny firenena tsirairay avy dia samy misy an'izay avokoa ka mba hialana an'izay le osika zay zany ny antony andraisana anaovana ampiarana an'izao teknôlôjia vaovao amin'ny resaka fanomezana visa ho an'ny olona andeha hiditra ny Inde izao. Raha ny fanazavana dia 5,800 taona ny fangatahana visa ho an'ny Inde raisiny eo anivon'ny maso ivoan'ny Inde eto Antananarivo. Ny 700 hatramin'ny 900 ny olona avy eto Madagasikara miazo ity firenena ity dia mpizahan-tany avokoa na andeha hitsabo tena na hanaraka fiofanana ny Inde. Ny maraina teo nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety no nampahafantarina amin'ny fepetra vaovao amin'ny fangatahana visa ho an'ny Inde.